Vao makasika ny zon'olombelona kosa dia nivoaka ao Malariva ny tatitra momba ny zon'olombelona ho an'ny taona 2024 tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny tatitra manokana momba ny Madagasikara. Azo jerena ao anatin'ny tranokalan'ny masivony Amerikanina moa ny mankasika an'izany. Andriamatoa John Kerry, sekretera-panjakana Amerikanina, no namoaka ireo tatitra momba ny zon'olombelona ho an'ny taona 2024 omaly. Madagasikara dia nanosy ny fifanarahana iraisam-pirenena maro mikasika ny zon'olombelona. Milaza ihany koa ny tonjotra izay vita sine ny 17 septambra 2024 fa ny fanajana ny zon'olombelona dia fepetra tsy maintsy apetraka raha tiana ivany disadisa politika kehitriny. Ampanahina tanteraka no anamarian'ny Etazonia anefa fa aingana dia aingana ny fikorosofahan'ny zavamisy mahakasika ny zon'olombelona eto Madagasikara. Tena manahira-tsaina azy ireo manokana ny filazana ombieny fa nisesy ireo endrika fanitsakitsahana ny zon'olombelona maro nataon'ny mpitandro filaminana nandritry ny etika tandroka tamin'ny taondasa. Torak'izany koa ny tatitra mikasika ny fanerenan-kolaka sy fandrahoana ireo mpanao gazety avy amin'ny mpanohatra izay midika faneriterena enjana ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara raha ny tatitra izay nivoaka. Anisan'ireo olana hafa mahakasika ny zon'olombelona araka ny tatitra izay navoaka ny masivo Amerikanina ny amafy ny fiainana any am-ponja, ny fahelan'ny fiandrasana ny fotoam-pitsarana, ny tsy fahombiazan'ny fitsarana izay tsy tena mahaleo-teny, ny faneriterena ny fahalalan'ny faneho-kevitra, ny kolokolo sy tsy maty manota eo anivon'ny manam-pahefana raha tsy laza afa-tsireo. Ny vanim-potoan'ny fifidianana dia mitaky fahamelona mafy kokoa avy amin'ny mpandray anjara rehetra mba azahoana antoka fa voahaja hatrany ny zon'olombelona. Samy manana anjara miavaka avokoa na ny senita, na ny mpilatsa-kovidiana, ny manam-pahefana, ny mpampalala vaovao sy ny fiarahamonim-pirenena amin'ny fiantohana ny fampiarana izany zo izany. Mendrim-piderana ireo ezaka ataon'ny vondrona avy amin'ny fiarahamonim-pirenena malagasy sy ireo olon-tsotra maro izay tsy mikely aina mandava-taona sy mahasaminjora amin'ny fiarovana ny asin'ny maha-olombelona ho hatrany masivo Amerikanina. Lahara-pahamehana hatrany ho an'ny masivo Amerikanina eto Madagasikara ny fanambeazam-bony zon'olombelona. Tsy hitsahatra ireo tompon'andraikitra Amerikanina hiasa mavitrika, hiara hiasa akaiky amin'ny fiarahamonim-pirenena sy ireo mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena, anara-maso sy anabevoa ny fanajana ny zon'olombelona eto Madagasikara.